Mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MBS tonga soa indray atao anatin'ny fandarana dinika amin'ity androany ity. Iavaka kely ny fandarantsika satria dia vahiny anankiroa no nasaina hitafa sy hifampiresadresaka eto amin'ity androany ity. Ato amin'ny ankaviako ato Andriamatoa Rakotonirina Jean-Claude Roger, mpandrindra national ny antoko tiako Madagasikara. Miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny plateau-ny MBS. Miarabanao Andriamatoa Germain ary miaraba ihany koa ny Andriamatoa Dinika eto, Andriamatoa député. Ary miaraba koa ny vahoaka malagasy izay manaraka sy tapaka ny fandarana dinika ao amin'ny MBS na radio na télévision. Ary tsy adino ihany koa ny manao kompatanana amin'ny mpikatroka team Madagasikara Ray manontolo sy ireo any ampita-dranomasina rehetrarehetra. Ya, arak'izay dia ato amin'ny ankavana kosa Andriamatoa Alain Ratsimbazafia izay solombavam-bahoaka voafito amin'ny distrikana Tsimondrano isan'ny ao anatin'ny Vomera ny tetibola ihany koa eny anivon'ny anteny miram-pirenena io ihany koa moa ny eo anivon'ny komisiona ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Miarabanao tonga soa tanatin'ny fandarana dinika. Miaraba ny namana Germain, miaraba ihany koa ny namana Jean-Claude zay miara mitafeto amin'ity an'ity idinidinika zay asoan'ny tany sy ny firenena ary tsy adino moa ny miaraba ny vahoaka malagasy ary indrindra ny vahoaka atao anatin'ny distrikana Antananarivo Tsimondrano ary koa isika izay any ampita-dranomasina any ka manaraka izao fandarana izao. Ataontsika adimanga Krizavolana angamba izy ity tonga dia vavany avitrany fanontaniana voalohany ao anatin'ny efa-bolana zay no ny atrehantsika ny ameana ara-pahasalamana teto Madagasikara. Ny zavatra tsikatra dia tsy misambitombo ny olona voan'ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara satria raha ny antotanisandroany fotsiny zao dia 5,700 ny cas confirmé na ny olona mitondra ny tsy mikaretina ho any androany zany dia misa enina ireo olona maty telo tamin'izany teto Analamanga. Ahoana ny fomba fijerinareo ny fifehezana an'izay valanaretina coronavirus zay eto Madagasikara? Eto dia manararaotra an'izao fotoana zao ihany satria nisy araka ny teninao teo ankoatran'ireo efa lavo ny ty valanaretina ity dia nisy olona enina ihany koa zany moa namony ainy koa dia mitondra fampaherezana sy fampionona andro fianakaviana zay manamanjo ary mankahery ihany koa an'ireo zay mbola ao anatin'ny fitsaboana tanteraka ary indrindra ihany koa antsika vahoaka malagasy zay tsy maintsy mbola hiatrika an'ity valanaretina ity satria na dia teo ara izay efa bolana nolazaina zay dia hita tokoa fa mbola lava ny lalan-kale. Mbola hiditra amin'ny atsipriany moa tsika rehefa aveo Germain fa dia amin'ny ankapobeny angamba aloha dia izay taremarika zay no afahana amin'ny teny tsy ampiambambana hoe tsy naomby ny paikady ary tsy navoeny koa ny rafitra zay napetraka ny adivana tamin'ity otrikaretina na ity valanaretina ity. Zay zany ny fomba fijery mahitsy tsy miolakolaka avy ao anatin'ny dinika zay natao ny bureau politika ny tiako Madagasikara zay mamoaka ny heviny eto androany. Andriamatoa solombavam-bahoaka. Ya, voalohanteny angamba dia imbonakevitra aloha ny fiondriana ampanajana manoloana n'ireo avatsika zay namony aina tamin'ity aretina Covid-19 ity ary koa ny fampaherezana ho an'ireo mbola eo andalam-pitsaboana amin'izao fotoana izao ary fantatsika moa fa misy ihany koa ireo namana solombavam-bahoaka zay mbola ao anatin' izany fitsaboana tena zany amin'izao fotoana izao. Manaraka izany dia raha ny zavatra misy hitatsika miharihary tsy takona fenina eto amin'ny tany sy ny firenena ity fiakaran'ny taremarika ity ho an'ny olona zay voatily ka mitondra ny tsy mikaretina Covid-19 ary koa ny olona zay namony ainy. Tsy takona fiainana hoy satria raha atao anatin'ny andro vitsivitsy zay tsika raha raisitsika fotsiny ny faheniny volana Jolay lasa teo ka hatramin'ny omaly zay fahenina amby 20 ny volana Jolay dia maro ny atotanisa maneo amin'ny tsy fahafehezana an'ity valanaretina ity eto amintsika. Raisiko manokana ny herinandro voalohany ny faheniny volana Jolay ka hatramin'ny 12 ny volana Jolay ny cas positif dia natratra 1926. Raha raisina ny salanisan'ireo dia manome 276 izay salanisy zay. Ny fahatelo ambin'ny folo ny volana Jolay ka hatramin'ny 7 ambin'ny folo ny volana Jolay kosa dia 2182
ny cas positif atsika ary raha ny salanisa de manodidina ny 312 raha ny roapolo jolay ka hatramin'ny fahenina amin'ny roapolo jolay kosa dia 2246 ny cas positif ary raha ny salanisa no jerena dia 321 raha jerevantsika eo amin'ny endrika salanisa teo raha niainga tany amin'ny 276 tsika niakatra hatrany amin'ny 312 ary tonga aty amin'ny 321 reo zany no taremarika azo andrefesana sady ny fomba netiny fitondram-panjakana niatrika nytya valana retiny ity zay isariako ny saitsika am'izao fotoana zao hoe tsy nitsaha niakatra zany mazava ho azy tsy mahomby zany ilay paikady netiny fitondram-panjakana niatrika ny covid-19 teto Madagasikara. Ny zava-misy am'izao ny fitondram-panjakana mbola milaza foana fa voafehy ny aretina tsy mbola nanangana ny saina fotsy isika eto Madagasikara ahoana ny fomba fahitanao an'izay zavatra zay? Namana Germain somary vahirina ihany ny tena raha naharehany reny tenin'ny filoham-pirenena ireny am'izao fotoana zao anie efa karatra mena no azo Madagasikara hitatsika reny ny fanambarana zay hitatsika ihany koa amin'ny fahitalavitra indrindra avy any amin'ny la Frantsa fa efa tafiditra ao anatin'ireo firenena zay voasokajy ao anatin'ny faritra mena i Madagasikara. Angamba zany de efa zavatra miariary amintsika fa matoa firenena tafiditra ao anatina faritra mena zany dia tsy mahafehy an'ilay zava-misy eo aminy zay ny mpitatana an'io firenena io. Inona ny tena zavatra tsikatra reo hoe lesoka ao anatin'izay hoe ady ataon'ny fitondram-panjakana amin'ity fametrahana ny ady amin'ny coronavirus aty satria hoe efa faritra maro zany am'izao no tsikatra ahitana zay tsy mikaretina zay. Raha ataoko angambany tsy madiso raha ny ampy satria na enitsika teo fa tafiditra vangain-drano na ny atsimo atsinanana dia faritra ray angamba zany sisa raha tsy diso ny fitadidiko no mbola tsy nahitana move tsisy marina raha ataoko tsy laza fa tsy ny faritra melaka tsika sa mbola tsisy test ny tany kanefa de efa azo lazaina fa efa manenika ny faritra 220 eto Madagasikara ny fiparitahana ilay valana aretina ka ho za hoe reny teny raindray ataotsika na le voambolana ampiasaintsika tompona andraikitra reny matetika no mandiso an'ilay fisainany vahoaka mihitsy ka lasa miteraka adihevitra tsy ahitambokany ny amin'ny hoe voafesa tsy voafehy angamba ny tsy verenana tsony amin'iny fa raha nisy angamba ny fomba fijerina eto ato amin'tiko Madagasikara zay hatrany am-piandohana ka hatramin'izao de tsy niala hatra tamin'ny hoe ady ombonany tya ady oatrehany tya tsy afaka misiokotsika satria mbola tsy tafavoaky ny ala ka raha ny fifezany ny aretina angambany de tsy misy afa-tsy amin'ny Andriamanitra lainahary izy rery ihany no afaka hiteny hoe afehy an'ity fa nininona ny paikady nininona ny fahaiza-manao entiny tsirairay ka anaovana ezaka dia angambany de aloha apetraka atsika amin'Andriamanitra lainahary ny fifehezana an'ity valana aretina ity satria izy raha teo ihany koa moa no nitay atsika matoy tsika mbola izao aloha ny ka misy eto Madagasikara fa raha ny fepetra zay ny raisina kosa no entina ny adivana tamin'ity valana aretina ity de tonga am'le fiteny indramiko mihitsy ny fitenina avy any amin'ny sisiny zay hoe Zagnahary sisa tavandraina fanombohany tamin'ity ady ity dia ny fametrahantsika ny CCO de efa nametra-panontaniana tany am-piandohana hoe nilaina tokoa ve ny rafitra CCO iarantsika malala fa fanjakana mijoro ara-dalàna ny fanjakana mijoro eto niainga avy tany amin'ny vinam-piarahamonina napetraky ny filoham-pirenena tany amin'ny latsahana tamin'ny fifidianana zany hoe ny UM zay hita taratra tao anatin'izany ny politika ny fahasalamana aorinan'izay politika ny fahasalamana zay de misy rafitra napetraky hitantanana zany de ny ministera ny fahasalamana zay aloha de efa nametrahana fanontaniana hoe fa naninona no efa misy ministera nanana politika ara-pahasalamana mety ametra-panontaniana tsika milazany hoe kangamo voafaritra tao anatin'ilay fahasalamana zay nyvonavonainy gouvernemanta sy ny ministera tamin'izay ny covid-19 mety marina zany ndao ndray raha sokajina fa ho catastrophe naturelle ndray ara satria zavatra tsy nampoizina ny covid-19 itsika ihany koa de manana politika pirenena zay hoentina miady am'izay catastrophe naturelle zay na voina voajanahary na ra-pahasalamana na ireny voina isan-karazany manana rafitra ihany koa tsika ao amin'ny ministera ny atitany de ny BNGRC ireo rafitra anakoroa zay efa manana ny politika ny mazava reo ve tsy afaka ny tantana no entina niatrika
an'lay valanaretina fa voaniainga moa le izy de fa ty moa fa tsy hitatsony fa de hoe mialany reny doublon satria rafitra efa misy no doublenao amina rafitra vaovao tsy maninona fa atao hoe andao nanoarana fa efa bolana tioarina dia rantsika mahita fa tao ny fototra ny aingany le tsy fahombiazana vo tsy hainla kory angambozay nahitantsika an'ireny zavatra mibaribary reny fa matoa misy an'ireny tsy fifankazahoana teo amin'ny teny noentina tanterahany tao ministeran'ny fahasalamana izy teo anivon'ny gouvernemanta dia tao le olana amina resaka rafitra satria betsaka ny bingo manao matso ao anatin'le rafitra napetraka ka lasa misarovana ndraikitry ny hafa ka tsy mitady zavatra maro zay fa tonga de miteny fotsiny hoe ny anisan'ny fototra ny antoka ny tsy fahombiazany tiady tya dia ny olana ara-drafitra sy ny fanatanterahana ny paikady mbola nanampitrotraka an'izany ihany koa ny fanaovana ankilabao isokajin'olona maro na ny ara-politika zany na ny fikambanana tsotra zany zay nanome tolo-tanana ankitsi-po satria hoe ady ombonany ty ary ny tena loza atao anatin'le izy de lay faniliana mihitsy ny andraikitry ny vahoaka na le amin'ny teny vahiny hoe tsy nisy mihitsy ny adhésion populaire tao anatin'ny ty ady ty raha mien'ny fanazavanao zay de ohatrany miteny hoe tsy mahafehy ny asany ve ny CCO zany am'izao fotoana zao mahatonga le fiparitahany valanaretiny ny fifehezana ny asa anankiray de miankina amina zay ny lazaiko teo hoe rafitra io le izy raha lavaintsika angambany de le hoe CCO centre de commandement opérationnel misy fibaikona ao izany fibaikona zany de tokony hipetraka amina rindran'asa mazava zay ny lazaiko teo hoe raha samy anao bingo manao matso anatin'le rafitra petraka ao de misy ny fanomirana andraikitra ka lasa fifaniliana andraikitra na fifanomezantsiny no misongadina ka izahay de mahita mihitsy amin'ny lazaina teo misy rafi-panjakana efa nametrahana an'izany andraikitra anatanteraka ny politika mpanjakana mikasika ny fahasalamana ho atao hoe niavaky ty covid ty satria tsy teo anatin'lay vina ny atrena satria tsisy nanampony fahatongavan'izany de zay no ataoko hoe ndao indray raha ho sokajina ho loza voajanahary fa ara-pahasalamana zany hoe catastrophe naturelle mbola manana ihany koa tsika paikady pirenena sy ny rafitra tokony hafehezana an'izany fa teo amin'ny fandrindrana zay no ataoko teo hoe tsy miafina amitsika nge zany Germain tany ampiandoany izay fanatanterahana an'izay baiko ny eny an-kanja ny anankiray moa ataontsika hoe rafitra CCO opérationnel le farany moa ve tena opérationnel marina le centre satria manao conception na programme na paikady nataondreo ao anatin'ny membre ny CCO fa rehefa tonga ny ampanatanterahany reny de narantsika na lalana nysetsaka fotsiny tsika teto Antananarivo ny fandrindrana ny fifamovoizana iza marina ny mahazo mivoaka iza ny tsy mahazo mivoaka anika nisy fifanipahana ny fiantraikan'izany de tany amin'ny vahoaka tsy hitany vahoaka intsony no andraisana ny hoe iza marina no mibaiko iza marina no manatanteraka inona ny baiko tokony azo tanterahana ka tsy anahirana ny vahoaka am'izay fepetra aroson'ny fanjakana ho tanterahana isan'ny voatsokazy andraisana an'ireo maharitra anaovana fitiliana ny CSB nandorany fotsy izay ao anatin'ny distrika na voafidy anao ahoana ny fomba fahitanao an'izay hoe stratégie apetraka ny fanjakana na paikady apetraka ny fanjakana amin'ny ady amin'ny coronavirus zay fijery anankiray aloha hoe ilaina tokoa ny fanatonany ny fotony kanefa raha ny zavatra hita sy misy eny toerana am'izao fotoana zao dia mbola tsy tomomba an'izay raha ny loharanom-baovao eto ampilatananay faharoa ny zavatra tiako marihana de ny mahakasika indrindrindra nyty le ny tantanana ny atao hoe ny sosialim-bahoaka tato anatin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano sy ireo faritra hafa ihany koa zay raha antsika mahita zany amin'ny hoe tsy fifehezana ny andraikitry ny tsirairay ny zavatra nisy manko de tsy takona fenina ny taraina avy amin'ny vahoaka amin'ny tsy fisitrahana akory ilay fanampiana zay omeny ny fanjakana toa misy olona voahelikilika ao anatin'ireny ary mazava ho azy ireo zay tompona andraikitra hiverina fa tokony isahana an'izany fitsinjarana ara-draniny zany dia lasa misy kajikajy politika ao ka rehefa tsy mitovy hevitra indrindray dia tsy misitraka an'le fanampiana hany ka ilay fiarahamonina mihitsy no lasa misy disadisa aterany am'izay endrika fijery samy hafa zay amin'ny fanatanterahana ny asa eo ihany koa matoa mitrangy zany dia
miainga amin'ny ohatra zay tsy mety aty ambony no lasa iaina nylay iany fotony inona no tiako resahany amafisiko ny tena namana Jean-Claude teony hoe ilay tsy fitovim-pijery eo anivon'ny gouvernemanta ohatra samy hafa ny fomba fijery sy ny langage hoentina eo am-panatanterahana ny asa ary izay ataontsika hoe to mifanipaka toy ny valalakarona hita taratra zay dia very fanahy mbola velona mifanaraka amin'izay ihany koa ny vahoaka malagasy hoe aiza ary lay lalakale ame ohatra avy hatrany aho hoe raha nilaza ny ministra ny fahasalamana zao ohatra mahakasika ny tsy fahampinina reo fitaovana samy hafa zay atrehana nyty valany retiny ity amiko manokana dia tompona andraikitra lehibe ny ministra ny fahasalamana satria ao anatiny ny antsoina hoe la ameana ara-pahasalamantsika ary fotoana maro angamba no lany nandrato fianarana momba an'izany antsoina hoe santé publique zany ka miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy zay everina fa olona manampaizana avokoa matona rafitra nyreny fangatahana sy filazana ny zavatra ilainy Madagasikara amin'ny fiatrehana nyty valina retiny ireny dia tena fantany satria izy sy ireo mpiara-miasa aminy ireo mpitsabo ao anatin'izany ministera ny fahasalamana zany no miatrana mivantana an'ireo marary eto zany dia maro ny fanakanana azo io ministra io raha ny teny ny filohan'ny republika raha ny teny ny prime ministre nefa dia ny aso ny vahoaka malagasy no azo everina hoe ny katsahany io ministra io eo zany no isotomako ny saitsika hoe lasa indraindray diso ilay fomba fijery ny ireo mpitatana voalohany eo anivony ity fitondrany ity ka izay endrika disadisy zay no hitany vahoaka aty ivelany dia voamaka ihany koa miteraka aia satria raha tokony ho modely ny gouvernemanta amin'ny sehatra ny firaisaka iny dia lasa raisitsika hoe ny tsy vitovim-pijery tsy fitoviana amin'ny mety ho pakady entina iatrehana nyty valina retiny ity no tazany ka anika mety iraviravo tanana amin'ny farany ny vahoaka malagasy idiraka any zay resaka taratasy zay rehefa avy eo taratasy izay nataon'ny ministra ny fahasalamana fa fantanina manitikitika ihany keo amin'izao fotoana izao hoe ny mpanohitra na ny antoko tsy miaraka amin'ny fitondrana raha vao miresaka foana amin'ity ady momba ny valana retiny ity de tafiditra foana ny hoe misy resaka politika ao ambadika le izy inona tena antony mahatonga an'izay resaka zay hoe tafiditra ao anatin'ny ampidirina resaka politika ny ady amin'ny coronavirus de mbola tafiditra ao anatin'le voalazako te any angaman'izay Germain ao anatin'lay endrika tsy fahombiazana atao anatin'ny fitantanana nyty ady zay natao ty fa napetraka atsika teo ny tsy fetezan'lay rafitra napetraka satria dia nisy fifanongirana andraikitra tao izany hoe efa misy rafitra tokony afaka ny tantana an'izay politika mpanjakana zay nentina ny atrehana nyty valana retiny ity kanefa moa ny safidy an'lay nametraka n'lay CCO tsika mbola antsasadalanytsika zao de angambany ataoko fa anjaran'ny fanjakana ny fitondram-panjakana no mijery na mbola noy an'izay rafitra zay hitantanana nyty valana retiny ity satria raha araka ny vinavina zay mbola resantsika rehefa aveo moa de hoe any amin'ny faran'ity volana oto vao mitsidiky ity voatratra le piliky zany hoe mbola isasaka zany ny lalany eo fa ny mikasika an'iny de mbola teo ihany koa nisan'le tsy fahombiazana le nilazaiko anao teo hoe le tsy fananana n'lay approche inclusive na approche participative fa izany hoe tonga de nisy fanakatonana satria raha vao miteny koa moa ny mpanohatra tamin'ny fotoan'androny nanao fanoloran-tanana amin'ny alalan'ny fanoloran-kevitra de valibontana ny atao hoe mitady sezanga fa ny seza ho atao inony ny sezany tsy atao petrahana fotsiny fa andraisana andraikitry fa ny zavatra hita manko ho an'izay olona nahazo ny seza de mipetraka tokoa ary de matory ary adinina hatramin'ny andraikiny fa ny aty amin'ny antoko mpanohatra ny antoko Madagasikara
de anraikitra no tadiaviny ary tsy ny ambaambana nitsangana na natoro na nipetraka de tsy nitsahatra ny teny ary na nomety olo-kevitra trany fa ireny moa matetika lasan'le natao dikavilana hoe mitaky ny mangarahara ohatra tany amin'ny fitantanana ny vola mba hahatonga ny vahoaka itombona tanteraka ao anatin'ny adiombonana satria araka ny lazaiko teo fandresako tany am-piandohana hoe raha tsy misy ny adhésion populaire zany hoe ny vahoaka mihitsy ny mahatsapa ny loza teraka n'ilay valanaretina ka izy mihitsy ny mahatsiaro tenany hoe tokony hiaro ny tenako a fa tsy ho karavasina hitonana miaramila zay voafarana nanao ny kasobosy zay terena nanaovany aramoa ny arahantsika nalala fa tsy nizarena tany aminy de ireny ny anasazinao n'le olo eo le fanomezana andraikitra ny zavatra nyseho ihany koa de mbola tany am-piandohana moa de fa lasa tenina zatra ary mandraka ankehitriny le hoe tsy fotoana ny fanomezantsiny fa avy aiza le fanomezantsiny ary ny tsiny koa tsy azo ny olona zay tsy mandray andraikitra ianao tsy afaka hanome tsiny ny olona tsy nampandraisinao andraikitra mihitsy fa rehefa nyraisinao samyrero anao le andraikitra satria ianao no mitondra teny nivoaka daholo zany rehetrarehetra zany zahay aloha zao no mitondra zany hoe tsy midika fa hoe mijanononareo aza mandray nininona rehefa aveo ara ny olona mandray andraikitra ka tsy mifanandrify am'le ady atao a no tsy maintsy antefanitsiny ary menjera ho azy io fa tsy mila omena akory ary mahitsy be ngamba le fantaniko makasika an'izay zavatra zay Andriamatoa Jean Claude ny hoe matetika zany raha vao ny antokotiko Madagasikara na ny RMDM no miresaka sy miteny a raha ohatra hoe misy fitokanana zavatra ataony avy eo anivon'ny fitoram-panjakana de miteny foana ny avy eo anivon'ny antokotiko Madagasikara na ny RMDM fa kajikajy politika inona tena mahatonga anareo miteny miresaka foana zay zavatra zay le zavatra rehetrarehetra araka ny resahana teo hoe ady ty ary zay no manazavanay foana hoe ny atokotiko Madagasikara raha vao nanomboka tany am-piandohany eny fa na de mbola tsy tafiditra teto ary ny aretiny de fa nanana ny fomba fijeriny tsy verenana tsony amin'iny fa nahitsy foana ny fomba fijery ka raha vao ohatra ka fanapahan-kevitra na fietsiketsehana zay hitany antokotiko Madagasikara sy aty am-panohatra fa mibriokana miala n'lay ady ombonana de eo ny nametrahanay foana hoe laharam-pahamehana ve zay foana matetika ny fanontaniana mipetraka laharam-pahamehana tokoa ve sa itsika tokoa ny tena hoe manana ny faripaizana ambony indrindra mihoatra ny hafa fa na ny firenena mandroso ara rehefa nihiditra le valanaretina de tsy ny fantoka fa tsy tamin'io a ady amin'ny valanaretina io tsika nefa mbola mahita an'lay zavatra hitodiana tsika tokoa ve ny afaka miloloranlosiny zay ny andraikitra nay mpanohitra mijery raha hoaritsika amina fitonana fiarakodia raha hitanao zao kosa ve ny mpamily lalana tokony ahitsy zao ny andanany mbola laozany mivily any lalakafa ndray a nefa ny ary ny ady atrehana am'le lala mahitsy nefa nefa hita zay ny mahatonga le tena foto-kevitra ambadika an'io hoe raha vao miala an'le lala mahitsy am'le ady ombonana to zahay hoe tsy laram-pahamehana zany ka mato tanterahanao zay lalana miolona ka miala an'le lala mahitsy amin'ny ady zay a de tsy misy afa-tsy ny kajikajy politika ianao matrik'zay zay ngamba ny azo anazavana tsotra de tsotra am'le hoe raha vao miala am'le rindran-damina mahitsy ady anankiray ny ombonana eto a mbola be ny fotoana ahafahana manatanteraka an'izay programa anasa maro sy karazany a fi ty ady ty aloha mbola miverina ihany tsika saola noho izay mbolina fanaovantsika n'le lalana somary ny vily na nylozantsika nitodika visy todika vanana nanao zavatra hafa zay a no nahatonga n'lay ady tsy tonga am'le tanjona tokony kendrena fa mbola mitombo hatrany am'izao zava-misy zao a de rahantsika mahafantatra moa fa nisy lay taratasy ny ministry ny fahasalamana zay nangataka fanampiana araky ny efa nyresantsika teo tatoato ihany koa nefa tamin'iny herinandro iny a de nivoaka ny fanambarana avy eo anivon'ny association fity zay ny présidence mihitsy moa zany setin'ny présidence nahitana an'lay izy a hoe izara fanafody eny anivon'ny CSB ahoana ny fomba fijerinareo an'izay zavatra hoe mety misy fifandrifiny zavatra ve sa efa kajikajy politika arak'izay lazainareo zay aminay solombavam-bahoaka sy ny ao anivony atokotiko Madagasikara aloha voalohany indrindra de tiana ny manamarika fa toananay zato isanjato a ny foto-kevitra netiny Andriamatoa ministra nanatanteraka an'iny taratasy fangatahana fanampianiny azavaiko ny antony de tsotra ny hoe ny fikatsahana ny fahasalamam-bahoaka aloha io aloha no mila hitodiana ary tsy tokony andeha lalakafa aloha ny fitondram-panjakana am'ireo tetika asa maro samihafa zay everiny mbola ho tanterahana am'izao fotoan'izao manontany ianao hoe misy kajikajy politika tokoa ve mamperitreritra aloha raha ny zavatra misy satria raha ny rafim-panjakana efa misy eo zao ve
no modino tsita fa fikambanana tsotra ery ivelany ery no lasa miantsoroka an'izay asana ministera anankiray zay eo ma tsy nisy tomako ny saitsika hoe nisy fotoana io fikambanana io tokoa le to mandray ny anjara asa ny ministera ny mponina indray de mandray ny asa zany zao anjara asa ny ministera ny fahasalamana hanika valalanina mihitsy ny vahoaka malagasy hoe inona sisa ny tsy ataon'ilay fikambanana tadio tsara fa fikambanana zay tarihany vadin'ny filoham-pirenena ity fikambanana ity lasa saina ny tena hoe vola manahoana moa no hotantaniny zany fikambanana izany no mahavita ireo asa isan-karazany nefa isika rehefa mijoro ny vahoaka malagasy mijoro ny atokotiky Madagasikara miteny manoloana ny fahasairanam-bahoaka zay tokony hotodiana toa sahirana ihany ny fitondram-panjakana mijery amin'le hoe inona ny fomba ahafahana mijery an'izay sosialim-bahoaka zay lasa saina zany ianao hoe aiza avokoa ary ny famatsim-bola zay entin'io fikambanana io ahafahana manao an'ireny asa isan-tsokajiny ireny satria na ny ministeran'ny fitaterana ane hitatsika fa anisan'ny noraisiny ihany ko zany raha nanao an'ireny fanodrahana fanafody ho an'ny fiara-pitatitra reny ny association fity ny aiko ao anatin'le izy de zao no hoe lasa endrika seho ivelany indraindray ary ao anatina vanim-potoana mandalo indraindray ny tena lay mpanao hoe so de fanehoana fotsiny ara amin'ny mpamatsy vola ivelany fa nandray atanana ny fitondram-panjakana malagasy satria tadio tsara fa raha nizara n'ireny zaila ireny ny fikambanana fity de herinandro ingena tapabolana nisy teto amintsika de jereo reo fiara mpitatitr'olona reo fa lasa miteren'ny atetendray izy ireo ividy anjany zaily desinfectant zany ampiasaina ny anivony fiara fitateram-bahoaka hitatsika zany zay no mampanahy am'izao fotoana zao hoe lasa endrika isehosehoana indraindray no hitataratra fa tsy tena mifantoka atao anatin'ilay ady amin'ity coronavirus ity ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao anampy kely fotsiny angambany a germaire mba azo atao ampifandrindrako kely amin'ilay ady satria raha manao tombontsika teo aloha zany amin'ny lafiny ara-pahasalamana de reny rehefa voalazantsika teo daholo zao ny endrika tsy fahombiazana tadidio nefa fa zavatra tokony fanindran-dalana ao anatin'izao ady atrehana zao ny fahombiazana eo amin'ny paikady amin'ny amehana ara-pahasalamana sy ny fiantraikany zany hoe tany amboalohany ary hatramin'izao ara moa dia hiteraka fiantraikany zay amin'ny lafiny ara-sosialy araka andesantsika teo satria tokony fanindran-dalana raha ataontsika miteny vahiny angambany de hoe tokony misy cohérence zany reo mesure d'urgence sanitaire sy ny mesure d'accompagnement ny aty amin'ny lafiny ara-sosialy tsika koa moa zany angambany tsaina mbola taratra mifanjanahantany fa raha vao nanao an'ilay confinement ny tany ivelany dia niraisitsika ihany koa le izy hoe anao confinement déjà le confinement aloha fa tsy teny gasy fa nadikatsika mivoambolana atsika le izy hoe le fiboana ny zavatra manaraka n'iny fiboana iny nefany de misy fepetra maro eo ny nanomboka teo ny olana ara-sosialy zay efa hitatsika am'izao fotoana zao fa mialalina de lalina nefany am'izao fotoana zao ny sokajy ny olona efa voasokajy ao anatin'le marefo de efa mitombo de mitombo tsy hitako tsony aloha sokajy ny olona manahoana moa zany zao ny tsy lazaina hoe marefo mba azona zavaina bebe kokoa ve zay zay ny nataoko to hoe tokony mifanandrify arakaraky ny fivoaran'ny fempotoana ny paikady hoentina miady raha mbola ataontsika hoe misy vondron'olona vitsivitsy angambany no azony sokajiana tokony azo an'le fanampina tany am-piandohana teo sady koa tsika angambany de nahita fa nanomboka taty amin'ny roa herinandro faharoana fahatelo angambany izay dia niseho indray le endrika le lazaiko foana hoe doublon satria ny alana indray le rafitry ny fokotany zay efa nipetraka naharitra mahalala ny sokajy ny olona ao amin'ny faritra zay adidiny fa ndao indray tsika metraka n'ilay rafitra loharano hitantatra n'lay fanampina fa inona ny tsy fahombiazana nisy teo amin'ny fokotany ka natonga azy tsy maintsy nisoloana an'le roarano telo volana teoriana afaka manao tombanezaka tsika naomby tokoa ve ny fametrahana an'le lafitra roarano tamin'ny fitantanana nareo fanampina ara-sosialy ary nipaka tokoa any amin'ny vahoaka vely izy zay aloha ny lafiny amin'ny rafitra
arakaraka nandehanany fepotona raha tsy laza fotsiny tsika teto Antananarivo 4 volana moa zany zay raha tsy latsika nohatra hoe tsy fandehanany taxi be inona ny vokatra terak'izay raha taloha teo a chauffeur-ny taxi be sy ny sy ny receveur tsy voatsokajy angambany tao anatin'le tena hoe marefo fa ny am'izao fotoana zao de araka ny sahako teo tsy vitsy ny orinasa mikatona mpiasa ny orinasa zay tsy voasokajy tany amin'ny marefo tany am-piandohana am'izao tsika miteny aty amin'ny fahefabolana am'izao dia efa ao anatin'ilay sokajy ny marefo misy paikady ara-tsosialy mifanandrify am'izany ve de anjarantsika angamba mitaratra am'izany ve de anjarantsika angamba mitaratra efa nisy kosa ny karazana hoe fanapahan-kevitra ny raisin'ny fitondram-panjakana momba n'ilay fanomezana ny kalitsinjy moa zany zay lasa 3,000 ariary am'izao fotoana zao a ahoana fomba fijerinareo andreny ve tsy fandraisana an-tanana ny sosialim-bahoaka ve reny zavatra misy anjatony vahoaka nefa misitraka azy eo indrindra no asiky fitenena kely raha nanambara ny prime ministre omaly a mahakasika ny hoe tsy fisina olana arabola eto Madagasikara satria zay mihitsy manambara prime ministre hoe ny vola misy a fa ny tsy ny vola ny olana ozy izy fa ny fitantanana ny tokony atao tsaratsara kokoa eo zany no istomako amin'ny tompona andraikitra ny fanjakana am'izao fotoana zao nisy a ny raisitsika ny vatsitsinjo sy ny tosika fameno angamba le ray etsy ariary raha tsy diso raha natao reny tosika fameno ray etsy ariary reny a mazava ho azy indre mandeha nahazo a ilay le olona zay nisitraka an'iny ny vanim-potoana iainantsika zao a ao anatina efa-bolana zay ny lasa ny mbola ho avy tsy fantatra mety ampy an'le olona ve ao anatin'ny ataoko hoe ray volana ve a ilay famatsiana ray etsy ariary faharoa ireo fanampiana zay ara-tsosialy omen'ny fanjakana zay hitatsika am'izao fotoana zao hoe tsena sosialim-bahoaka angamba izay le 3,000 ariary fanontaniana voalohany aloha de hoe maninona no asiana tsy fitoviana sala am'izay a lay fanampiana omena ny vahoaka malagasy raha nanome rahetsy tsika teo aloha de tokony ho tazomina ihany a izay rahetsy zay a am'izay fizarana tiariny satria raha ny loharanom-baovao azy de hoe tokony le olona zay tsy nisitraka tam'le rahetsy ariary a no omenan'io fanampiana 3,000 ariary io ko maninona ary samy vahoaka malagasy zao ihany no omena rahetsy ariary a reo andihany voalohany ary 3,000 ariary monja ny andihany faharoa eto zany a dia misarika ny sainy ny fitondram-panjakana hoe aza tao an'izany re le vahoaka malagasy a tena vahoaka malagasy miaina ao anatin'ny fahatrany reo am'izao fotoana zao tena ao anatin'ny tsisy zay tsy mikaikaika eny fanady an'ny klasy moyenne ary am'izao fotoana zao a dia hitatsika sy rentsika ny fimenomenonana ny fitarainana amin'ny amafiny zany hoe fiatrehana ny fiboana noho ny zavatra ady tsy ataontsika am'ty aretin'ity kanefa izy ireo a dia tsy anasa ny akamaroany very asany maro manisa am'izao fotoana zao ka io resaka fanampiana ara-tsosialy io a aoka mba hitovy rehefa nandray fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana fa ray etsy ariary a de mba aleo ray etsy ariary hitovy a ary tsy ny eto amin'ny faritra analamanga ihany ny tokony hisitraka azy io fa manerana amin'ny Madagasikara zay ny ahafahantsika mijery taratra hoe ity fitondram-panjakana ity ve tena tsy mitanila tokoa ny fijeriny a ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky folo faharoa manarakaraka an'izay a dia raha mbola misy ihany araky ny nambaran'ny prime ministre ny hoe vola mety ahafahana mijery an'izany lafi ny ara-tsosialy zany na rety koa tamin'ny omaly a ny tenin'ny prime ministre ny hoe anafatra varitsika hatrany amin'ny 14,000 tonnes angamba izy teo raha sy diso eto de miangavo ny fitondram-panjakana manoloana an'izay ny hoe tena efa resy le malagasy ary efa tena mandoalika mihitsy raha zay ny olazana azy am'ty sehatry ny tsy fahampiana ara-tsakafo ity raha io vary zay azotsika novidin'ny firenena malagasy io ndray raha pitso rafaka pitso no andeha ho amidy eny amin'ny tsena mora na vary mora de mbola ho vitsy amin'ny malagasy indray a
no anam-pahafahana andeha ividy an'izany ka rehefa hijeriny sosialim-bahoaka tsika sosikevitra naroso hoe tsara raha jerena ny ahitana an'ireo olona tokony hisitraka ny fanampiana io a mba omena mamaimpona ny vahoaka malagasy a izany vary zany satria volany malagasy io a ary tokony hiverina ho an'ny malagasy io tatotana Andriamatoa Jean Claude de somary maromaro ihany zay fotodrafitrasa karazana hoe toerana andraisana ny marary moa zany a notokana ny filoham-pirenena teto Madagasikara moa zany raha tsy resaka fotsiny any teto Analamanga zao a efa maromaro voafarante zao ny teny amin'ny Mahamasina ahoana ny fomba fijerinao a ny fandraisana ny tanana andreo marary a amin'izao fotoana izao anisany voasokady ary ny sokady natao anatin'ilay tsy fahombiazana araka ny voalaza teo moa zany dia mibaribary fa araka ny voalazanao vo tamin'ny herinandro teo no nisy ny fitokanana toerana andraisana ny marary dia ny tsy fampin'ny toerana andraisana ny marary ny fitaovana na ny fanafody mihitsy ary zay zava zany zany tsy tokony atao hoe fomba fijeryn'ny mpanohatra foana zany zay fa ohatrany tafika andefa tanàna le izy mibaribary angamba ny ataoko fa tsy sendrasendra no nandraisan'ny fitondram-panjakana tamin'ny lahateny natao ray volana lasy zay rehefa nanokatra n'ilay ivotoerana ivoara itsika teo andotam-penaka ka nanomezana safidy na de atao hoe fanapa-kevitra somary niteraka ady hevitra ihany ny hoe ho atao ny fitiliana eo amin'ny ivotoerana ivoara ka raha misy ireo marary mitondra ny tsimokaretina voatily domena safidy izy na hitsabotena any amin'ny hopitaly na tsabotena any an-tranony midika inona moa zay ninninona ny fijerevana ninninona ny loko politika ninninona ny fomba fisainana hoentina miatrika azy de hoe tsy nitenenina fotsiny hoe tsy maharaka itsony ny toerana andraisana andreo marary fa tena niteraka ady hevitra eny ary tena loza mitatao nampikaikaiky ary tena nampitebiteby ny vahoaka mihitsy hoe ny olona le fahita mitondra ny otrika retina ve no alefa ody manahoana ny fomba entina narana maso an'iny a fa atioarina moa zany araka ny lazainao teo tapabolana na ray volana ho teorina vita ilay toerana araka n'le volazanao ny tokanana maromaro raha nahita angambantsika mitokana toerana mandray olona roanjato tsika androany ny ka positif ao anatin'ny ray andro nefa mihoatra n'lay roanjato izany hoe mihoatra foana tonga tamin'ilay courbe efa naseho any président national Andriamatoa Marc Ravalomanana angambany izy le hoe le capacité d'accueil-tsika zany a tena ambany tanteraka mihoatra am'le firongatry ny aretina dikan'izay a na mbola hitokana maromaro ary tsika raha izao fizotra ny fiakaran'izao totanisa izao a dia inona maromarina fa tsy haraka mihitsy fa afafako ngambany hoe ny manao to zay ny tsy manao a fa raha hoe entina koa sy ilazana fa ny fisiny reny fotodrafitrasa zay vao nitokanana reny no ahafahana tonga de teny am'le teniko teo hoe tokony teny efa tsy tokony tenenina tsony le hoe voafey a de zay fotsiny angambany hoe ny toerana tokananao a maafaka mandray marary zay tsabo tena mandritry ny 7 andro dia ijerevo ara hoe firy ny isany voatily isan'andro mandra-patonga an'io zany hoe ny olona ilahatra iandro toerana ary zany tsy takona feniny makany anosiala fenony any miandro ny voaka zay vao misy miditra ny hôpitaly rehetrarehetra eto ny mpanohatra ave ny mahita an'izany ny mpanohatra ave miteny an'izany zay hoe zay le fomba tokony hoe aty amin'ny efa-bolany tsika zao a tokony mba hiara hita zavatra tokana sy ny zavatra misy a zay ny andrasan'ny vahoaka am'izao hoe andao tenenina ny zavatra tena misy mba tsy haniliana andraikitra hoe rehefa misy ny tsy fetezana dia ny any ampanohitra zay ny mpanohitra de manao ny azany ary mbola tiako hidirantsika lalina mihitsy rehefa aveo zany mikasika ny resaka fanoherana mihitsy fa io no miteraka resabe sy ny mampirorao saina ny vahoaka amin'ny akapobeany ya alohan'ny tena maramparanantsika ka mba resaka mahakasika an'izay covid-19 zay a fantanina kely manitikitika ny maro Andriamatoa solombavam-bahoaka am'izao fotoana zao a nisy an'ilay solombavam-bahoaka voafito amin'ny district an'Andriamasina zay tao anatiny antokotiko Madagasikara no nanao fanambarana karazana fijorona vavolombelona momba n'ilay tambavy CVO ahoana faneho-kevitra reo solombavam-bahoaka namany manoloana ny zavatra nitranga iny a ina ihany koa ny tena zava-misy marina
Misaotranao nameraka an'izay fanontaniana zay ary amin'ny solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny atoko tiako Madagasikara ny tena dia raisina voadidy ny mitondra fanazavana fohy indrindra ho an'ny tsika mpikatroka tiako Madagasikara. Voalohany ny antoko tiako Madagasikara dia fananana ny pozisiony mahakasika ny ity fanafody CV ity. Nisy anefa ny fanambarana izay nataony ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika na Andramasina izay raisitsika toy ny hoe tongo bakivaky ka sady maharary no mamenatra. Ny azoko ambara angamba dia ny hoe mbola tsy maintsy hipotra ny marina momba an'izy iny fa miangavy itsika indrindra itsika mpikatroka tiako Madagasikara mba hotony aloha manoloana an'iny raha iny. Fa misy rafitra raha teo ny antoko misy ny bureau politika ao ny filoha nasionaly ny anjara andraikitra anay ao anatin'ny groupe parlementaire tiako Madagasikara dia efa nisy ny taratasy nosoniaviny mpikambana parlementaire tiako Madagasikara akoatra ny iny solombavam-bahoaka zay nanao fanambarana iny zany natolotra ny bureau politika ijery an'izay andraikitra tokony ho raisiny zany bureau politika zany satria misy ny fitsipika mifeny antoko ary misy ihany koa natsotsika hoe fitsipika anaty mifehany zany antoko zany ka anjaran'zareo no mandray ny fanapahan-kevitra ary mino sy manantena fa tsy maintsy hisy ny fotoana amin'ireo tompony andraikitra eo nivony zany antoko tiako Madagasikara zany mbola hitondra ny marina momba n'indra raha iny. Eny ary Andriamatoa Jean-Claude tamin'ny kabarin'ny filohan'ny repoblika farany dia nisy ihany koa ny resaka mahakasika ny Tiko ao Vodiala sy ny ao amin'ny tseranantsambony Tomasina. Inona fanazavana hoentinao mahakasika an'io zavatra io? Inona marina tena zava-misy momba an'izay resaka hoe Tiko Vodiala sy ny Port Tomasina zay? Na eno tokoa moa zany zahay tao amin'ny bureau politika ny Tiko Madagasikara ny lahateny zay nataon'ny filoham-pirenena ray volana lasa angamba zay tapa-bolana lasa zay ary dia nisafidy mihitsy aloha zany ny tsy namaly fa namakafaka nandinika lalina hoe inona tokoa moa zany no tokony ho anjara fitenenana ho raisina mba tsy hamoaka fitenenana ka hiteraka adevitra tsy ahitamboka tsoa. Mety misy mamarina ny tenenanao hoe raha vao miteny resaka orinasa Tiko sy ny mahana tokoa dia tokony hidiran'ny Tiko Madagasikara do zahay kosa hoe tsy tokony hisy ifandraisana ny maha orinasa azy sy ny mahantoko politika ny Tiko Madagasikara. Fa ny fihevitra sy ny fomba fijery ny andano no mampifangaro zavatra anankiroa satria ny filoha mpanorona ny antoko Tiko Madagasikara no tompon'ilay orinasa Tiko sy le mana voalaza tao. Fa ho anay nefa dia zay no natonga anay ny safidy sy nandinika mihitsy hoe raha resaka mikasika orinasa no resahana teo dia alao tsy ho afangaro resaka politika neny fa na dia tao anatiny azo lazaina hoe kabary politika moa zany namoahana an'le izy kanefa na zany na tsy zany kosa dia zao ny fomba fijerinay. Tsy angina fotsiny izahay ao anatin'ireny fa nanadiady sy namora ary nitaky mihitsy ary maniry ny mba isiny adievitra ifanakalozana na tonga ataoko teny vahiny angambany hoe isiny le débat contradictoire zay tsy resahana afa-tsy mikasika ny orinasa zay voalaza reo satria misy lafiny ara-teknika ny voalaza ao anatin'izany misy lafiny ara-juridika ny ao anatin'izany ka mitaky mihitsy ary izahay atao amin'ny Tiko Madagasikara mba tsy hitondra fanahian-kevitra politika mikasika an'le orinasa fa raha tiana zava mikasika an'io dia mitaky mihitsy zay isiany zay ino adievitra aseho amin'ny alalana ino manjery ifandrina ny andany sy ny ankila fa manana olona sady manana traikefa manana ny marina mikasika an'izany izahay hiadievitra fa ho anay aty amin'ny bureau politika dia ajanonay eo angamba ny fitenenana hoe na eno izahay nandinika na makafaka ary manome an'izay tolo-kevitra zay hoe avereo no tapatra boribory ny adievitra ifanakalozana satria manana ny tokony marina ho fantatry ny amin'izany vahoaka malagasy amin'ny fanatanterahana ny antsoina hoe politika ny mangarahara.
eny ary iverinao anatin'ilay adihevitra am'izay ngamitsika iny fa setratsesa-tsiatra satria be dehibe zany olona mametraka fantaniana mahakasika ireo zavatra hoe ahoana marina mety ho voaresaka ave zay natonga nametraka ilay fantaniana eny ary mahakasika ilay hoe ame anara-pahasalamana ifabolana niboana ny vahoaka malagasy iarahantsika mahafantatra ny hoe fimenomenoman'ny olona momba ny famatsiana ara sosialy ny fomba fitantanana ny aretina ny fitsaboana sy ny fitiliana maro isan-karazany fa nyfantanina mipetraka de hoe inona no tena andraikitra raisy ny mpanohitra zany manoloana andreo fa ohatrany hoe mitabataba fotsiny mpanohatra ya misaotranao nametraka an'izay fanontaniana zay voalohany aloha tsara ihany no manazava mivoaka malagasy fa voalaza tsara ao anatin'ny lalam-panorenana ny mahakasika ny antoko-mpanohatra ny anjara andraikitry ny antoko-mpanohatra dia mitondra ireo raisitsika hoe fantsina an'izay zavatra hita fa tsy mitondra tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy kanefa hita taratra fa lasa tao lalana andehanany ny fitondram-panjakana eo atoerana manitsy raha toa ka mahita an'izay lesoko izay ary mitondra ihany koa ny vahaolana mba ahafahan'ny firenena mandroso raha fitininy zay de tsy natao hitsikera fotsiny akory ny mpanohatra fa anisany manana andraikitra ihany koa amin'ny fitondram-baolana eto amin'ny tany sy ny firenena de iny zay le anjara briky zay anisany zany araky ny efa nresahana namana tao de ny hoe hatrany ampiandohana ange fa nanomboka ty valanaretina coronavirus ty teto Madagasikara de efa nitondra ny atao hoe lalatsaina ny antokotiky Madagasikara mahakasika an'ireo fampiasana ny fitaovana zay tsotra sy ilainy ny nivon'ny fiarahamonina am'izao fotoana zao ihany koa raha mijeritsika dia maro am'ireo tompona nivon'ny antokotiky Madagasikara no mijery zay azony atao amin'ny aratsy sosialy mponina zay vitany amma anazy anisan'izany ihany koa ny filoha nasionaly ny antokotiky Madagasikara raha manaraka tsara ny vaovaotsika fa vao tsy ela akory izy zay no fampiresaka ny fampidinika tamin'ny masovoan'ny Japon ohatra teto amintsika dia andro vitsy taorianan'izay de nisy ny fanampiana zay nomena amin'ny anarany zany firenena zany ho an'ny vahoaka malagasy tsy mipetra-potsiny zany ny antokotiky Madagasikara na ny mpanohatra fa mitady zay fomba rehetra na amin'ny lafiny hevitra na amin'ny lafiny amatsiana mihitsy aza amin'ny vahoaka malagasy atrehana an'izao valana retina izao mitondra sosikevitra hatrany amin'ny asosy atsara amin'ity fitantanana n'ity firenena ity fantatsika tsara fa tena ao anatin'ny fahasahiranana lalina ny vahoaka malagasy zao tsy fotoana araky ny nambara hoe fanomezantsiny fa fotoana kosa tokony hifanomezan-tanana ary zay indrindra no entinay atao anatin'ny atokotiky Madagasikara tsy mitsahatra maneho ny hevitra mba ahafahana mitady vahaolana ho an'ny firenena ary araky ny fitentsika malagasy ny hoe hevitry ny maro matakadavitra ho aniza moa ho atsika malagasy anisan'izany mbola amafisika eto ihany ny hoe ny filoha nasionaly ny atokotiky Madagasikara anie no nanokatra ny varavarany amin'ny hoe andao hifampidinika andao hifampiresaka satria ady ombonany ity atreto anefa ny fitondram-panjakana raha ny zavatra hitatsika de tsy mbola tonga am'izay vanimpotoan'izay ka mbola miantso zay mbola atao ihany ny antso am'izao fotoana zao ny hoe tanyrazana imbonany ity tsy avelatsika ho resy eto Madagasikara na ho potika eto ny firenena fa tiako ary tianao Madagasikara de andoatsika ifanometanana ampivoatra n'izany firenena malalatsika izany mahakasika an'izay indrindra hoe zay ve zany no mahatonga ny antokotiky Madagasikara sy ny mpanohitra miteny hoe
raha vao ny gouvernementa fatsangano ny gouvernementa fanavotam-pirenena mba hiarahantantana ave verenao kely mihitsy any amin'ny fotony angamba nyle satria tena loha hevitra tena mba nieritriretina mihitsy hoe tokony mba hazava amin'ny vahoaka angamba ny ty mikasika nyty sehatra fanoerana raha politika eto Madagasikara ty zavatra tsotra de tsotra angamba ny takotra ny lasa fanahinina metrahana ny lizo somary anjavozavo ny zavatra anankiray rehefa mipetraka ny lalàna mifehy azy dia mazava ho azy satria voafaritra ao anatin'izany lalàna zany miandraikitra sy ny toerana ary ny rafitra metrahana zany antoko-panohatra zay ngamba ny fototra tsotra ny teny zaiko amin'izay hoe ampiaro ilay statut de l'opposition lalàna efa manan-kery io tamin'ny 2011-013 fa iny moa nisy an'ilay volavolan-dalàna zay naroso no laniny antenimera rotonta dia andalo to amin'ny antenimera-pirenena ny arantsika nanala fa ny ao moa ny maro anisa ny avy any amin'le antokona n'olotra azy de nandalo tao ny lany fa tsy lany kosa na niantona le izy taty amin'ny antenimeran-doolona hatram'izao moa mbola tsy mivoaka ny fampiarana azy ho anay de zay ihany fototra mamean'le zavatra rehetrarehetra satria raha itenitsika hoe ndao ifanometanana ifanometanana amina lafy zavatra manahoana fifampiresahana tsy misy na ho isy koa raha ny fampiresahana de tokony fototra ao anatin'le lazaiko teo hoe misy statut misy rafitra zany ametrahana hoe ao anatin'ny sehatra inona moa ny fampiresahanay aminareo ny antoko tiako Madagasikara de antoko alohany mbola tsy niditra tao amin'ny RMDM raha mbola tsy nijoro taoriny fifidianana filopirenena sy ny fifidianana sy olombavambahoaka zay voafaritra ao anatin'ny 240 nga mara tsy diso ao anatin'ny lalam-panorenana zay mametra ny satany mpanohitra de efa nitony tany amin'ny ministera ny atitany fa antoko-panohitra ary nametraka mihitsy an'le hoe andao mba resaka fanoherana ao anatiny tena fampianana ny demokrasia ny atao eto fa tsy foto-kevitra hoentina indray hoe andao ho isy fanonganana na hidina an-dalambe satria ny tiako Madagasikara raha nandray an'izay toerana zay ka voafaritry ny ty lalàna ty nampiarina de legal izay fa misy ihany koa ny fomba tokony hojerevana ny hoe mpanohitra tena azontsika hoe ara-dranona legitime ny timo raha ny ataontsika hoe ny isam-bato azony candidat filora valomanana tamin'ny fotoanandro ny fifidianana filopirenena sy ny isan'ny mpanohina moa ny solombavambahoaka ao anatiny an'ireny zay manana 9 amin'ny anarany antoko fa tsy ao anatin'ny vondrony antoko legitime zany ary matony filopirenena ny latsaka de nanana ny vinam-piarahamonina noentiny sy ny politika noetreretiny fa demokrasia moa ny eto nisy ny lany zany akory tsy midiky fa hoe rehefa tsy lany ny mpifaninana anankiray fa jereo fa any nge ny fototra an'le fahamarinany toerana ny mpitondra anankiray hoe firisan-jato moa ny fidy firisan-jato ny safidy an'ireo candidat reo zany hoe misy ampahana vahoaka maro miandrandra fampandrosoana ihany koa ary zay foana ny adevitra efa nresahako tamin'ny fitiakarako tamin'ny fahita lavitra rahavavy ndray mandeha hoe raha ny politika na ny vinam-piarahamonina noentin'ireo candidat 9 dia mitovy fa tsy sahala samy resaka ny fahasalamana ny fampianarana ny fandriam-pahalemana fa ny fomba nanehoana azy no samihafa misy nanao an'le izy boky tsara tare misy nanao an'le izy antaratasy tokana fotsiny feheziny tao hoe izao fa izao milaza politika fanarenana ny firenena satria itovizana dolo ny fomba fijerin'ny olana misy eto Madagasikara ny zava-misy mantsy andre Matozan Claude nangataka nareo fifampiresahana tamin'ny voalohany makasika an'le hoe fitantarana ny aretina vao tonga teto ny aretina de hoe ndao ifampiresaka ndao ifampidinika taorian' zay nefa niakatra indray ny mpanohitra hoe aizany mangarara momba rehefa matsimbola izay voaray avy any ivelany taty afara ndray rehefa avy eo raha vao ny gouvernementa fa asangano tonga am'izay mihitsy angamitsika zay natao tsara ngamalizy inona zany le tena tianareo tongavanao apetraka mihitsy any am'le fototra iangana noho tsy petrahan'ilay fototra le cadre légal zay ngamba nametrahako azy raha milafiny atao hoe tena vahiny ny tsy fisiany zay cadre légal mametraka mihitsy an'izay toeran'ny mpanohitra zay
no mahatonga an'izay a zavatra rehetrarehetra tsy afahana mametraka hoe amin'ny fomba manahoana moa ny an'olona le mpanohitra ny fomba hoentiny anometana nefa araka ny teniny indray matoa député teo a noho ny mahafirenena iombonana ny firenena anankiray dia tsy afaka hitaza-potsiny satria raha mangina eo ny antoko Madagasikara izay efa nisafidy ho mpanohitra ary anaova am'le opposition constructive satria nanana vinam-piarahamonina ihany koa no eritrerety ny tondrana an'ity fireneny ity dia izay no mahatonga ny hoe tsy afaka mangina tsy tafapetraka moa zay rafy zay inona ny mahatonga an'le hoe tatoato tokoa dia lasa resahana ny hoe fahitako azy ana misy dikavilana raha naheno ny lahateny nataony tao amin'ny RMDM dia hoe noho ny fahatsapana ny tsy fahombiazany fitantanana antikrizy Covid-19 ty zay ny gouvernemanta no mitantana azy am'izao fotoana zao dia raha vao io gouvernemanta io ary atsangano ny gouvernemanta ho fanavota-pirenena fa tsy nisy gouvernemanta ny fiara-mitantana teo fa ilina fotsiny le izy hoe adikavilana ny fangatahana ny fanavana ny gouvernemanta tsy mahomby dia adidin'ny mpanohatra zany andray fanapahan-kevitra am'izany ny fitondram-panjakana anazy zay hanolany gouvernemanta io izy ny manana safidy am'izay endrika hanovany ny gouvernemanta io fa tsy niteny izahay hoe izahay koa mpidirao ao anatiny fa tena tsorona mazava eto angamba mba hampahitsy ny resaka manoko zao a tsy miditra na manao fifanarahana ara-politika amina resaka fidirana ao anatin'ny gouvernemanta ny tiako Madagasikara sy ny RMDM apetrao aloha le sata mazava dia aloha le sata zay mifeny lalam-panorenana no ametraka an'izay fidirana tsy fidirana anatin'ny gouvernemanta zay ary mbola iankina ihany koa mifanapahan-kevitra zay hoe mety aminay ve ny miditra sa tsy miditra ao anatiny io fa tsy manao négociation politique ny tiako Madagasikara zay indrindra moa tsy le fanontaniana saika apetraka hoe ny antokotiko Madagasikara sy ny RMDM ave zany a raha toka hoe misy ny fanravana ny gouvernemanta milaza fa tsy hitra ao anatin'ilay gouvernemanta fiara-mitantaka mazava be araky ny efa nambara teo e apetrao mazava aloha ilay cadre légal rehefa mipetraka zay a dia hitan'ny RMDM sy ny atokotiko Madagasikara ny position raisiny manoloana an'izay toerana misy azy zay fa akapobeny tsy manana heritreritra nakely akory ary hiditra ao anatin'ny gouvernemanta zany a ny atokotiko Madagasikara eny ary fantaniko faramparany angamba makasika an'ilay satam-fe ho an'ny mpanohitra atreto ve zany loha hoe isan'ny sakana ho anareo mpanohitra ny tsy fivoahany satam-fen'ny mpanohitra io zany hoe tsy afaka manao ny asany ve ny mpanohitra raha tsy efa mivoaka io sata io raha fiverako azy angamba tsy hoanay mpanohitra rery ny sakana fa raha tatoato raha nisy nanahirana mihitsy ny tsy fisin'io sata na io lalàna fampiaran'io lalàna io ny fahitana an'ireny sokajin'olona miteny amin'ny anarany olo tokana tsy ao anatiny antoko nefa dia hita maso zao fa dia ohatrany hoe sa manimbazimba mihitsy hoe nareo mpanohitra tsy tokony miteny tsony manginy anareo zay nametrahako ny teo hoe ny fanoherana dia tokony hipetraka mazava mihitsy hoe légal ve ianao zany hoe voafatry ny lalàna ny andraikitry mampanohitra anao légitime ve ianao zay natoko teo hoe mba misiany mijoro afaka hiteny fa ny antokotiko Madagasikara dia tsy mpanohitra légal ary misy mijoro ary miteny eto fa hoe ny antokotiko Madagasikara ao anatin'ny vonao anatin'ny RMDM dia tsy mpanohitra légitime fa ny olony tokana zay milaza mitony tena tatoato hoe mpandinika fiarahamonina mpandinika ny ara-politika zay miteny amin'ny anaran'ny tenany manokana rehefa varina amin'ny tsilailay fotsiny angamba ny eo amin'ny salon izy a dia mijery télé dia manangonangona tota-kevitra eo dia hoe zay hiakatra ary amin'ny télé na karamain'ny olona mihitsy ary hoe miakarynareo amin'ny fahita lavitra dia ireny nefa ny fahitana azy dia mbola olana ihany koa apetraky n'ilay tsy fipetrahan'ilay lalàna satria samy miteny ho mpanohitra le olona nefa tsy voafaritra ao anatin'ilay cadre légal nolazaina teo hoe sady tsy ato fa io moa efa fanaovana politika teto Madagasikara hatramin'izay ity fomba fanaovana politika de franc 50 ty sady tsy asitsy arivo izy le iratany alolobe zany fa tokony anana position mazava manomboko zao a ny olona rehetrarehetra mpisehatra ara-politika nisy antoko politika raha moa ny lazany hoe sady tsy nandray anjara akory ary izy tamina fifidianana amin'ny fanesy
de samanome lesona moa zany fa tsy nataonanana fotoana anay le izy fa narotona moa ny fotoana iakarana plateau zao anazavana an'le izy hoe amin'ny alalan'iny any afany antoko anankiray zay tsy nandray anjara akory tamina fividianana filopirenena na ny sombavambahoaka no sahanampim-bava na ampanginany hoe ampy zay ny anareo mpanohitra fo zahay hoe andraikitray io na faritry ny lalàna na mbola tsy voaka reo lalàna io dia ataonay am'le andraikitray amin'ny mampanohitra aradrariny anay. Eny ary fanontaniana faraparany angamba alohan'ny tena maranantsika anazy manana paikady ve ny antokotiko Madagasikara amin'ny resaka hoe o sosialim-bahoaka ao anatin'izao zava-mitranga zao satria io tsy vitany hoe bidon fotsiny no zaraina na hoe tolo-kevitra amin'ny alalan'ny bidon fotsiny. Misy fanamarena kely tiako apetraka mahakasika an'le fitantanana an'ity Covid-19 ty. Fantatsika tsara fa maro ireo vola fanampiana azontsika avy any ivelany. Raha sy diso ao dia nandidina ny 598 millions de dollars ny vola azon'ny Madagasikara. Misy ny efa voarain'ny gouvernemanta ny apahany amin'io vola io. Ary raha naheno ny teniny Andriamatoa Prime Ministre omaly mahakasika ny hoe misy apahany amin'ireo vola ireo dia nandoavana ny karama mpiasam-panjakana. Ny tiako isintomana ny saitsika dia mahakasika ny hoe mpiasam-panjakana vahoaka malagasy. Ary ahoana ihany koa ny amin'reto vahoaka malagasy akoatra ny mpiasam-panjakana reto amin'ny fampiasana ireo famatsim-bola zay azontsika teto Madagasikara. Todika makany amin'ny fangararana zany na dia atao hoe makalilo ny hafa raha meno azy tsy mampaninona tena averiko etiny hoe ataovy mangarahary io fitantanana io. Ny zavatra rakiny ny vahoaka ny tsotra ohatrinona ny vola natokana hiatrehana an'ity Covid-19 ty eto Madagasikara ary inona aby ireo nandaniana azy. Tokony hitovy ny vola izay nampidiritsika sy ny fandaniana mety ataotsika rehefa mazava amin'ny vahoaka malagasy zay inoko fa tsisy olona intsony andeha hitsangana ka angataka an'io mangarahary io lava amin'ny fito. Fa ny tsy fisiny zay ary tena mahagaga sy mahalasa saina mihitsy hoe tsy misy tena sa mitondra fanazavana mazava mahakasika an'ireo famatsim-bola azontsika ireo mandraky ty androany. Resahana ny fiara 4x4 zay miisa 70 novidina ve izy io sa nofaina. Resahana ny CVO amin'izao fotoana izao aparitaka manerana ny nosy misy zany ny famokarana iza marina mamokatra azy volam-panjakana ve no mamokarana an'izy io sa orinasa tsy miakina ny manao azy ary teti-bola ahoana sy manahoana no ahafahana zany manao an'izay famokarana an'io fanafody io. Zany rehetra zany dia manjavozavo amin'ny vahoaka malagasy ka tsy mitsahatra zay atao anatin'ny atokotiko Madagasikara mbola mangataka hatrany ny fanazavana mahakasika amin'ny fampiasam-bola hiatrehana an'ity Covid-19 eto Madagasikara ity. Hoy ianao namana Germain hoe inona tokoa moa zany ny pakady entiny antokotiko Madagasikara amin'izao fotoana izao hiatrehana an'ity aretin'ity. Voalohany indrindra dia any amin'le rafitra ny resahana teo ilaina ny manao jery todika fa matoa toy izao ny vokatra azontsika zany hoe tsy nahombo ny pakady zay napetraky ny eo anivon'ny rafitra io sy ny fitondram-panjakana dia misy zavatra tokony hovainao. Zay zany no somary sitomako kely hoe misy ny ministera ny fahasalamana sao de tsara reto fotoana an'izao mbola tsy tonga any amin'le hoe pikitsika araka ny resahana teo mba tsy hiandry farany volana otsika fa mba mety ho vita ty alohan'ny volana o de tratratsika le hoe pika mba tsy apavesatra loatra ny fiainan'ny malagasy amin'ity sehatra ny fiboana ty so de mila hovaina mihitsy ilay mpitarika anio CCO io zay zareo anivon'ny ministera ny fahasalamana no tokony hitarika azy satria antony
anamarinako an'izay de zao ao amin'ny ministeran'ny fahasalamana rehefa misy rafitra mazava ary efa nisedra karazana aretina maro na arety mifindra na inona teto amitsika zany hoe efa manana ny pakady sy ny atao hoe ny drafim-pitantanana ny karazana valanaretina toytony a eo anivony zany ministera zany fa manahira-tsaina ny maro mantsy indrindra ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana no mahita fa olona ivelany zany ministera zany indray a no mitantana sy manome an'ilay atsotsika hoe commandement an'io rafitra io ka sao de vahaolana anankiray zay le hoe anjarany atoko tiako Madagasikara na ny mpanohatra manolotra sosikevitra sao de tsara jereny zany fanatsarana ny rafitra zany faharoa dia mahakasika ny ety anivon'ny vahoaka zany za zany a dia manentana ny vahoaka mba ilazany marina eny anivon'ny fiarahamonina marina fa misy ireo atotanisa zay omeniny eo anivon'ny CCO mahakasika an'ireo olona voan'ny valanaretina coronavirus fa tsy tako na fenina ane fa isan'andro tsika de mahita olona entina alevony zay mifangaro be ny any hoe inona na hafaty andreny olona reny raha nisan'ny olona maty tompoko hita ny amin'ny fiainana andavanandro tao anatin'ny herinandro vitsivitsy zay a dia mahalasa saina sy mahavariana ary mampalahelo eo zany a no hoe fampandraisana anjara an'ilay vahoaka mihitsy oka ny vahoaka tsy ho tapenam-bava amin'ny zavatra marina hitany eny anivon'ny fiarahamonina satria ny fahazahoana loharanom-baovao ampy no mety ahafahany fitondram-panjakana mandray fanapahan-kevitra sy mametraka pakady mifanaraka amin'izay olana misy eny anivon'ny fiarahamonina zay fa ny zavatra hitantsika mantsy a dia raha ireo atotanisa omenareo indrindra ho an'ny olona namony ainy dia tsy sanatry ny vavaladiny lela akory maniry ny hoe amaro ny olona lavo ny valanaretiny tsika fa kosa ny hoe aleo ny marina no ipotra mba hahafahana mandray ny fepetra ny fanaraka amin'izay a eny anivon'ny fiarahamonina misy ny vaoaka malaza tsika malagasy mantsy malaza ny hoe tony tsy matoky tsy mino maty raha tsy avy mandevona ka zay no mahatonga hoe aleotsika mba ilazany zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina mba ho tsapany eo anivon'ny fitondram-panjakana fa marobe ange ny endrika olana misy eny anivon'ny fiarahamonina na ny lafiny ara-tsosialy na ara-ekonomika ary indrindra ihany koa mahakasika indrindra nytya valanaretina coronavirus te Andriamato Jean Claude araka ny fanambarako teo de hoe isan'ny azahoanareo fanakanana betsaka indrindra fa ny anatin'ny tambazotra serasera Facebook ny mahakasika an'le hoe inona moa zany tena andraikitra raisin'ny antokotiko Madagasikara indrindra fa eo amin'ny social-bahoaka manoloana zao ady hatreny zao fa ohatrany hoe nanolotra bidon tolo-kevitra momba ny bidon fotsiny antokotiko Madagasikara de tsy hitatsony rehefa avy eo mbola fandray foana nge zany Germain am'le resaka andresahako teo hoe lasa sanatriavina ve hoe anao bingo manao matso zay kisalovany andraikitry ny hafa tsy andraikitry ny antoko politika na tiako Madagasikara izy na tsy tiako Madagasikara izany fanaovana social-bahoaka zany indrindra raha teo moa ao anatin'izao vanim-potoana ny ameana ara-pahasalamana zao misy andraikitra mazava ny natao teo ka angamba noho zahay hoe familiana ny fotom-pisaina ny vahoaka tsy ahitany tena marina amin'le andraikitra tokony ho ataony antoko amin'ny akapobeany politika ary ny amin'ny mahatoko mpanohitra azy tsy misy tsindry mihitsy tokony ho azo omenany antoko mpanohitra ny amin'izay andraikitra amin'ny hoe fiahina ara-sosialim-bahoaka zay satria tena tsy andraikitra nyzay raha ohatra ka mahatoko politika azy fa ialantsika misy tsara hoe mahatoko mpanohitra azy fa misy rafim-panjakana amin'ny toetra eo manana ny andraikitra mitantana ny politika rehetrarehetra ary efa nilaza raha teo fa izy ny mitondra fa tsisy tokony hidiran'ny hafa zany
kanefa nazanona tsy zany io za hoe raha ohatra ka reny tolokevitra mety maivana tokoa satria tsy azo quantifiena amina dollara na amina euro fa raha mba misy ray ampahafolony am'ireny tolokevitra ankitsi-po na tolotry ny tiako Madagasikara na ny mpanohitra reny no raisiny ka nampidirina tao anatin'ny paikady ny tantana satria ny tsy fahombiazana eto de efa napetrakintsika teo a tsy fahombiazana amin'ny lafiny paikady fa izay no mahatonga ny hoe na dia tsisy ara le fampiresahana de na le fanay foana le antso na le fanay foana ny tolokevitra somba misy miaino na misy manatanteraka liza nge teneninay zany raha évaluenao nge zany resaka bidon zany sy ny vokatra hoentiny ara-pahasalamana azy jerevana am'le mahabidon azy a fa anisan'ny fototra mamparitaka ny aretina ny tsy fananany olona accès amina rano anasana tanana raha évalueo zany satria hoe tsy nividina sy nafarana tamin'ny cargo avy any velany de lazaina fa maivany zany tsy le vola loatra kory miantraika amintsika eto fa zao lanjao le vokatra fa betsaka nge ny zavatra nandinanina miliara teto e fa inona ny vokatra noentin'le izy a tany amin'ny liady zay ngamanenay no jerevana zay nataoko toe mila approche pragmatique rehefa manao zavatra aza évaluena fotsiny hoe satria tia dollara maromaro no lalina atao anatin'ity tsika nge manana fomba teny malagasy manao hoe zavatra tokony vitana sakamalao ve de andanina vadotra akory fa tsy mitsahatra zay fa hitritsika ny amin'izy izy ianao ina ny paikady nilazan'le piky tsika teo tenenina moa izy io hoe tokony hotratratsika ny piky amin'ny fin août farany io de mametra-panontaniana ho inona moa ny indicateur na singa hoentitsika amefy ny fatratrara n'lay piky amin'ny farany mois d'août de izay mbola manontany ihany koa le pika horesahana fin août ve pika ny eto analamanga sa pika manerana ny Madagasikara misy ifandraisan'izay fanontaniana zay de ity tsy de nasiana resaka loatra moa izy iny tamin'ny kabarina ataon'ny premier ministre Omaly fa ny hatramin'izao ny fanapahan-kevitra mbola mitoetra de hoe tratra ny pika ny fin août examen CEPE le 1er septembre any amin'ny sehatry ny fampianarana ny tenako de ohatra ny tena lasa fisainana hoe raha tratra ve ny pika eto Antananarivo fa ny examen national ny CEPE manerana ny nosy nefa am'izao tsika vao mahita fa manomboka miakatra ny any amin'ny faritra tolokevitra de nahitana ny lizy koa de hoe ny ahafahana mandray fanapahan-kevitra de ny antotanisa ny anisan'ny zavatra lesiko tsy ananantsika teto Madagasikara hatramin'izay de ny tsy nahafahantsika namoaka ny ataontsika hoe carte de localisation satria tsy misy test natao mihitsy tany amin'ny isaparitra ka nahafahana nametra anao aiza tokoa moa zany zao ny faritra tena mbola tsy nahitana mihitsy ny otrikaretina na lasa saina de ity vao nanomboka nanokatra ny lalam-pireneny tsika tamin'ny 7 avril angambany raha tsy diso izany tsy nahita ny fanosena natao andotam-penaka raha tsy lazan'io garotiera io fotsiny otrikaretina manahoana ny tsy mifindra tamin'ny fifanosena ny olona tao andotam-penaka sy ny any amin'ny garotiera hafa nefa de niparitaka tany amin'ny faritra de olazaintsika ve fa hoe aretina vao niforona tateorina teo moa raha vao misy ka ohatra hoe nisy ny tany Fort Dauphin ny olona sendra nanao mission avy any Tomasina nitondra azy zany hoe ohatra ny fitany hevitritsika foany tsika ny justifie hoe nahitana tao Mazenga de olona nanao mission avy tao ministère ny fitsarana nitondra an'io nefa de ny arahana hita re tompoko iarahana manaiky fa raha ny aretina tsy nifindra tao fifanosena natao amin'ny garotiera ny andotam-penaka sy ny garotiera zay tsy atiantsika angamany tsy misy tsonotrikaretina zany hoe niparitaka tany amin'ny faritra io aretina io fa nohony tsy fisin'le test de lazaina fa tsy nisy le faritra am'izao fotoana zao raiky amby roapolo anatin'ny faritra 2 amby roapolo nefa misy araka andresahako teo ny melaka iny angambany mbola tsy henoko kanefa ny fanontaniana mipetraka tsy mirary ny any melaka akory saratrivony vavany hoe tokony hotrarina efa nanaovana test avy ny tany melaka tiako resahana dia raha atao zao ny kady tsotsotra Germain ny isan'ny test hatramin'ny Omaly ty 37 921 raha atao kady tsotsotra hoe ny zaraina zany zay arithmétiquement amina faritra 2 amby roapolo tokony navitana test 1720 roapolo sy fitonjato sy arivo isam-paritra raha navitan'izay zany tsika de tokony efa nahitantsika ny hoe ity ny saritanin'ny Madagasikara rehefa nanaovana test arivo ohatra ny tamin'ny faritra anankiray zao nisany tao de nomena ohatra ny any ivelany mba soa fianatra azo sokajiana hoe ny ato de tena maitso zany hoe tsisy otrikaretina mihitsy eto volomboasary loko mafinaritra ny sasany reo tokoa mola izy eto somary ohatran'izao ity kosa de faritra mena de arakaraky ny reny fisokajiana ny faritra reny no tokony andraisana n'lay fepetra
fa ny eto any ankapobe ny any ka misavitaka any amin'ny toerana lazainao fa mbola tsy tokony misy fiboana no asainao mihiboka dia mangataka an'le fanampiana ara-tsosialy ny vahoakany amin'le toerana paikady daholo moa zany zay a entina natsarana ny zavatra rehetrarehetra fa ambava homana ampo mieritreritra eo ihany koa moa zany amin'izao fotoana zao tsy lompony tsy asarotra ny fanatanterana an'izay dia efa maheno tsika amin'le fanaovana fitiliana hoe misy an'le hoe jeune expert efa miparitaka iran'ny faritra zay tokony hanamora angamba ny fanatanterana an'izay farany ihany koa ngamba dia tokony jerevana dien'izao sahady ity ridrafitra mpanarenana ny ara-tsosialy sy ny ara-ekônomia ity fandresahana moa izy io maly amin'le hoe plan multisectoriel nefa dia raha jerena aloha izy dia tena masahana tokoa ny ataontsika hoe ny amin'ny lafiny ara-toekarena somary efa ty fa tsy mikasika any amin'ny toekareny fianakaviana na le hoe économie de ménage ka dia ny mbola lazaina hoe fa naloza amin'ny tatao raha fa tsy manambana ntsony ny crise ara-tsosialy zay tsy maintsy ho andalovantsika na ho tiatsika na tsy ho tiatsika dia tokony dieny zao dia efa petrapetraka mialoha izany rehetrarehetra zany nefany a dia mbola mitaky foana an'le fanapahan-kevitra iombona ny rehetrarehetra indrindra fa fampidirana an'ireo sehatra zay voakasika zany amin'ny alalan'ny fakan-kevitra dia eo ihany koa moa zany angamba ny fanitsina ny farany dia hoe aoka re mba ho faritantsika mazava tsara amin'izay ny voambola no ampiasaintsika indrindra mikasika ny lafiny ara-tsosialy ity fepetra ho raisitsika rehefa tsy tanteraka atsika le fiboana tena izy dia andao hitady voambolana hafa mifanaraka amin'le zavatra tena mifanaraka amin'le zavatra tanterana satria raha vao tsy tanteraka le fiboana dia mbola tsaraina ihany koa tsy naomby le paikady ny fahitana azy angamba raha ohatra tenitsika hoe confinement dia ny fahitana azy dia misy terme hafa ihany koa ny le hoe restriction des activités zany hoe ferana fotsiny ny asa azo ataon'le olona sy ny ora iasany dia inona moa zany fa zitsika hoe aloha tsy resaka ny fiboana ntsony fa apetrahony hoe famerana ny ora iasana na ny famerana ny zavatra azo atao ohatra ny tsy fahafahana mamorovory mihoatra ny 10 sy zay reka fipetra mahakasika an'izay amin'izay fotoana izay a mba fanampahan-kevitra azo tanterahana zany a no raisy ny fitondram-panjakana mba tsy ampirorosaina ny vahoaka zay ny antrekany reny fanampahan-kevitra zay ho raisina reny eny ary raha tsy misy ny fanamariana farany dia faranatsika ny fandaharana efa lava dia lava ihany angamba zay ary isorana manokana andriamatoa Germain nandray a teto amin'ny ity fandaharana dinika ity isorana ihany koa itsika ny tokantrano rehetrany a nanaraka hatrany am-piandohana ity fandaharana ity a ny afatra tia napetraka dia ny hoe a voalohany a makahery ny vahoaka malagasy a amin'ny fiatrehana izao valanaretina izao marina tokoa fa miatrana ambaravarana ny aretina kehitriny ka ilaina ny miatrika izany aloha voalohany ampitoniana ary koa eto dia manentana ny vahoaka malagasy anaraka reo fepetra ara-pahasalamana zay apetraka amin'ireny faritra misy atsika tsirairay avy reny ary indrindraindrindra ny fanentanana zay efa mandeha amin'ny ainao manjery samihafa mba anajany zany ataontsika hoe fepetra samihafa amin'ny fiarovana mba tsy partahany ity valana retina ity faharoa dia miantso ny fitondram-panjakana hatrany a ny hitodika bebe kokoa amin'ity fiatrehana nyity valana retina ity mba tsy hanana tetika asa hafa toy ireo fantanterahana ny plan marshal tsika fa zava-dehibe loatra ny aina ary lahatokana ny aina otsika malagasy a ka tsy tokony ho atao ambany-javatra ilaina ny manao tombanezaka amin'ny asa zay tanterahana efa bolantsika zay no niatrika nyty fiboana na ny fiatrehantsika nyty valana retina ity a za mino fa ampy zay ny fotoana ahafahan'ny fanjakana mba tsy hanao tsapatsapa intsony amin'ny fanapahan-kevitra zay raisina na koa andray fanapahan-kevitra somary mandroso membotra isaky ny 5 andro fa tena mba handray fanapahan-kevitra matotra ary mifanaraka amin'ny zava-misy dia tokony ho jerena ny sosialim-bahoaka
satria io sosialy mba hoako io ihany a no antoka ahafahantsika mahita ny fanajana ny vahoaka malagasy any tena hoe fiboana any anivon'ny tokantrano fa matony ny olona mbola tsy voafehy atsika ao anatin'izay fiboan'izay a de na ny sakafo hohanina azy a tsy misy ao tokantrano ka aleon'ny vahoaka maty rapitso ton'izay a maty androany midika zany ny hoe tokony andraisana fanapahan-kevitra sy andraikitra matotra avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fiatrehana nyty valana retina tya fa zava-dehibe loatra ny ain'ny vahoaka malagasy sotra indrindra tompoko eto mpamaranana dia manantitra ny fisaorana zay efa nataony andriamatoa député teo angamba ny ho an'ny mpanaraka an'ity fandaharany tya na eto Madagasikara na any ivelany naharitra ny enatra amin'ny farany fanazavan-kevitra zay ny hoentinay mirahalahy teto eto ihany koa angambany dia mampandindra amin'ny akapobeany ny atao anatin'ny antoko tiako Madagasikara dia angamba tsy adisona ihany koa no manao fanentanana ho an'ny mpikatroka tiako Madagasikara manerana ny nosy isa-paritra zay tsy mitsahatra ny mahatonga tatitra sy mifandray tsy tapaka aty amin'ny tenanay a dia ny voalohany teny aloha zany dia mankahira antsika rehetrarehetra amin'izao fiatrehana n'izao valana retina zay hita fa tena mampikaikaiky zao ny fitandremana dia tokony miainga amin'ny isambatan'olona ny ao anatin'ny ankohonana ny ao manodidina ny fiarahamonina raiso ny andraikitra zay manandrify anareo a araka an'izay tratry ny herinareo ihany koa satria araka n'ilay foto-kevitra joroany antokontsika tiako Madagasikara dia tsy afaka mijery fotsiny zava-misy tsika fa dia tsy afa manoatra ihany koa amin'izay andraikitra zay hita fa takiny hafa nefa tsy mifandraikitra amin'izay andraikitra tokony andrasana amintsika maha-olo-pirenena dia mampirisika antsika rehetrarehetra zany mba hitandrina fa ny fitandrimantsika ny tenantsika ny fiarovantsika ny fiankohonantsika dia fa anisan'ny fandraikitra sy adidy lehibe vitantsika amin'ity fireneny ity nikasika ny rarana antoko zay matetika ny atonga avanareo antso aty amiko moa zany dia tsy mivoana amin'ny foto-kevitra efa njorono tiako Madagasikara fa dia ao anatiny vanim-potoana tokony ameloma maso ny antokontsika amin'izao fotoana zao araky ny fandaram-potoana zay efa napetrakytsika tao aorianan'ny congrès tary amin'ny andihy bypass kanefa noho ny fanajantsika ny rafitra sy ny fepetra napetraky ny fitondram-panjakana amin'ny tsy fahazahoana amin'ny fezivezy a dia tsy maintsy ampandeferitsika aloha zany zay fa manam-potoana ny zavatra rehetra ka dia ho samitahin'Andriamanitra daholo dia mirary fahasalamana antsika rehetrarehetra tompoko isorany anareo mirahalahy nanaiky ny fanasana teto amin'ny fandarana dinika tamin'ny ity androany ity a tsara patsahivina ho anao mpijery a sy mpiainy fandarana trano moa fa Andriamatoa Roger Jean-Claude Rakotonirina izay coordonnateur na mpandrindra national ny antokotiko Madagasikara no vahintsika teto teo ihany koa Andriamatoa Alaire Tsibazafy izay solombavam-bahoaka voafita tao amin'ny district na Tsimondrano izy ihany koa dia isany ao anatin'ny vomiera misahana ny tetibola eny anivon'ny anteny miram-pirenena io ihany koa moa ny ao anatin'ny resaka hoe eny amin'ny fitsinjaram-pahefana zany hoe ao anatin'izay commission izay mankasitraka anao mpiaino sy mpijery nanaraka hatramin'ny farany isorana ihany koa ireo technician nandrindra sy nampita mivantana izao fandarana izao veloma tompoko